Salut daholo e. Efa elaela moa zany ny kofoboakama eto amin'ny koto nangataka hoe mba resako koto le resaka fédéralisme satria le fédéralisme tena zay mihitsy nangatahana apetraka ao Madagasikara ao fa tsy lasa mihitsy le système politique am'izao fotoana zao zany hoe vangongo ao Antananarivo daholo zany ny fahefana rehetraretra ary marina zavatra zay. De oza zalahy hoe Suisse to confédération état fédéré fédéral de mba ahoana ny système suisse zany mba azahoana hevitra zany mikasika an'izy de iresaka momba ny ahoana fandehan'ny fédération suisse zany de tsy maintsy azavaina kely ihany hoe normal ihany ny côtier raha mangataka ny inao resaka fédéralisme satria aiza ve de ina moa zany ny ministèren'ny pêche any Ampandrinomba Antananarivo nefa ina moa jona ao Antananarivo Antananarivo tsisy ranomasina de raha ohatra ka ina moa angataka autorisation anao mikasika kisoa any ina moa zany any Digo de voatery miakatra Antananarivo anamboatra taratasy mikasika kisoa de tena tsy izy mihitsy fa ny antony mampesisy tany zareo Antananarivo am'le système am'izao fotoana zao gouvernement central io satria azahoan-dralahy le pouvoir rehetraretra hoe raha ohatra zao any amin'ny vola any amin'ny douane-ny Toamasina vola miditra ao de rofina makany Antananarivo satria ao Antananarivo tsisy lininina mihitsy ao Antananarivo tany karakainao mahantra be ka raha vao miditra am'izay resaka fédéralisme zay raha vao état fédéré io de ina moa zany tsisy raisa le Antananarivo de minsiste zalahy hoe taloha zany tamin'ny andro Ndravalomana fédéraliste raha vao misy miteniteny fédéralisme zany de tena tonga de ohatrany hoe ratsy be zany hoe fédéraliste zany hoe mpampizarazara mpampiady foko satria zalahy te ina moa zany ty tena loatra le Antananarivo ty tena loatra ina moa zany Antananarivo moa zany sa ngambany merina mihitsy angambany tena azoko lazaina an'izany satria ny merina rehefa mahazo pouvoir de hafa mihitsy fa mahazo pouvoir merina raisiko ohatra Ravalomanana sy Andry Rajoelina de veriny zareo fa mpanjaka zareo zay zany tsy manana esprit na collectivité tsy manana esprit républicain mihitsy ny merina fa rehefa izy tonga amin'ny pouvoir de tena fitiavatena no pampana Ravalomanana sy Andry Rajoelina fangalarana maximum tsy mieritreritra mihitsy hoe ahoana zany fambeanany zay ohatra ataon'io Andry Rajoelina any amin'ny base Toliara io ina moa mampilingilingy le tsy amelana an'io base Toliara io nareo mietreritra hoe ampandroso amin'ny Toliara ny eritreritry Rajoelina amin'io olona efa fantatra efa hitatay zao olona efa mpandainga be zao sady mpangaraza be zao hoe de zay mahatonga ny bandy amin'ny kolakoty mietreritra miteny hoe aleo ranga sambanana ny ina moa zany sambanana président de ina moa zany revement zao raha ohatra mirevana Rajoelina nareo na mirevana Ravalomanana de reveo anareo any fa veloa zany ananene ahitako no d'accord am'zay zavatra d'accord am'y zavatra am'le sensany hoe ny côtier ve de ho bady noho ny Ravalomanana sy Rajoelina ny Ravalomanana sy Rajoelina inona ny diplôme ny ray CP ny ray BPC tsy ananany de ny any amin'ny kolakoty ve de tsy anana olona manam-pahaizana tsy anana loatra hitanindrazana zavatra hitatsika ao Madagasikara de teo Ratsiraka teo Zafelbert côté daholo zany nataotsika koa Tsiranana de reo olo reo de ohatrany Ratsiraka de tena maty amin'ny fahatrana na trano raha tsy ananany izy maty iny Zafelbert inona fananany Zafelbert fa re tsy meriny retsy i Ravalomanana sy Andry Rajoelina firy miliara de tena sasany ka zareo iny efa milliardaire talohan'ny hiditra teo tena ronono ve raha de lasa multimilliardaire top 10 amin'ny Afrika raha tsy izy nampiasaina am'izany miracle avy aiza raha ohatra ka manana système misy hoe mpitery ronono ino mivarotra ortam-po
no lasa multimilliardaire de tonga any daholo angambany nahazo ino moa zany prix Nobel angamba izy hoe ahoana système ampiasainy fa ny bady moa sy ny fanatrika de mieritreritra fa tena taibe fa midakatsy mbadika na tonga an'ireny ary na tonga ny izy moa raha valomana nahazo prêt bancaire nanaovana an'io zavatra io de ratsiraka ary ratsiraka de io ino moa zany piston de ratsiraka navitany an'io de avy eo amizay de to da ana daholo ana ny ino moa zany re Madagasikara manontolo zany vola bazariny izy moa ravalomana ny entany miditra amin'ny port tsy mandoha vola marché rehetrarehetra nazy daholo manamboatra lalana izy manamboatra lalana allemand entreprise nazy manokana zay le conflit d'intérêt zay conflit d'intérêt zany aty andaso zany tsy mipasy mihitsy zareo zao Sarkozy zandraky Sarkozy asaika atao présidentny ino moa zany PDG ny EHPAD de tonga de reo ino moa zany inona zaraky alany atao lahy io na de manana compétence angamba le zanaky Sarkozy nanana concours tsy azy fandehany tany fa tsy mipasy zany amin'olona mandroso fa le raha valomana zany de anazy dolodolo io mangoroka rena maximum ane zany io ataony any radioli ditatsika amizao ngamba tsy azo nareo etretina tsy azo nareo atsaina akory hoe firy miliara ny volany any radioli fantatrareo zany zava io de mila zavaina sy tenenina any amin'ny compte offshore rehetra any tsy sarotsy azahoany volo tonga ny ina moa zany ny entreprise avy any ivelany hitrandraka de commission na participation associé natao ravalomanana amle port Thomas amidiny amin'ny any ivelany port Thomas io de miditra ina moa zany associé izy zay le izy de ireo zany tena manao rapadan ary mahasamhafa andreo amin'ny esprit any côté de ina moa zany tsy mitsisy sady zay dictateur tsy sotra zany raha anagadra i ravalomanana sy any Rajoely raha anagadra tsy mitsitsy mihitsy intérêt personnel io tsy mijery mihitsy tombotsoan'ny vahoaka sy rehetrarehetra de zay mahatonga an'izy hoe raha ohatra ka nareo Tananarivo hoe titazona any Rajoely de tazomanareo fa aleo ny olona nanao ino moa zany état fédéré de samy manana ny président fa tsy voatery hiaritra an'io iva fa tsy mamely io iaraka teny vazaha hoe mbola tsy ary nisy président pire ohatrany any Rajoely catastrophe c'est un désastre fitoroany any Rajoely fa mbola manohany any zalaha ka ohatra mbola manohany any zalaha sy ny gendarme sy ny miaramilany de aleo izy anao fa ny olona tokony anana ino moa zany samy manana ny etany de samy mampandrosony anazy fa tsy alavy ary Tananarivo ny anapotika ny basy tiliara de ampandrosony tiliara ina fampandrosony ataony laha teo fitaona laha teo tsisy fampandrosony ataony laha ka ondrana laha vao hoe ampandrosony ana manakaky vao matoy izy makany tiliara de intérêt ndray io vola posiny io matoy izy makany Nosbe anao conseil des ministres intérêt ndray io vao tonga any Nosbe de tonga ny ina moa zany efa misy yacht Émirats Arabes niandry de tonga avy any zanany de zanany izay mianakavy any de anaty yacht de ity ny nosiranja aty ny rehetrarehetra efa haitsika de zany de tsara le anaovana an'le état fédéré mba samy manao ny azy fa tsy ina moa zany dohina fotsiny le izy vola rehetrarehetra any amin'ny province any amin'ny rehetrarehetra any de ampiakarana ny Tananarivo dolodolodolo de ny système politique suisse resahatsika de ina moa zany mahasamihafa ny état fédéral sy ny confédération de mampisasamihafa azy ny état fédéral ohatra ny États-Unis de misy état central ino moa zany état fédéral de misy état isan-karazany manodidina 10 any États-Unis manana compétence tsirairay fa ny confédération le tena état mihitsy ohatra le état fédéral zany de ny souveraineté zany nationale zany de compétence samy manana compétence fa ny confédération de tena état mihitsy maromaro no mitambatra confédération suisse ka Suisse efa niova tany amin'ny 1848 tany efa niova état fédéral fa zay esprit na confédération zany mbola mipotra ny Suisse
satria jerenareo mahasamihafa ny États-Unis sy Suisse de any États-Unis de Donald Trump iny président misy président mazava be fa président de aveo misy ny état isan-karazany état de New York, état de zao fa ny Suisse tsy fantatra koa izy amin'ny président satria tsisy ny président misy canton enina amby roapolo ny Suisse canton enina amby roapolo ireo canton reo de samy manana ny président reo samy manana président reo enina amby roapolo reo de isa-taona isaky ny roa taona de misy mifidy président am'ireo président ankehitriny reo atao hoe président nina moa zany ny firenena rehetra ao anatin'ny Suisse zay le masana hafa anazy de tsisy mihitsy zany le pouvoir central ohatra ny ina moa zany ohatra ny États-Unis hoe tena hoe Donald Trump afaka manao ny afaka manao so fa ny Suisse tena maleo tena samy manana constitution samy manana ny loi zany hoe misy zavatra iraisany misy loi fédérale de misy loi cantonale satria zao mantsy mahatonga an'iny ohatra zao hoe samy manana intérêt le canton isan-karazany ohatra hoe ny canton de Genève de miasa zany PDB ny frantsay miasa ao Genève ohatra PDB ny frantsay ao de ny problème de resaka dumping salarial ohatra ny any Suisse italiana koa dumping salarial hoe ambany be ny karama mahantra be la France eo akaiky eo na Italie mahantra be ohatra ny Suisse ka reo frantsay nareo italiana nareo miasa Suisse zay karama omena anazy de tonga de manaiky izy zay ny hoe dumping salarial manaiky reo satria any France izy raha ohatra mandray 2000 ohatra électricien zany mandray 2000 euros de tonga tia Genève izy mandray amin'ny 4000 euros na 5000 euros koa raha électricien de raha amen'ny olona fotsiny izy ataontsika hoe 3000 euros de faikeny zay satria any France izy 2000 euros de raha mila 3000 de faikeny zay de mba tsy idinan'le ina moa le karama de mametraka ny ao amin'ny état de Genève ina moa salaire minimum SMIC ou alors fixer un SMIC 4000 euros SMIC au Genève ka ao na ina moa zany na inona asanao non qualifié asa farany ambany zany amin'ny catégorie fa tsy hoe tsisy asa ambany akory de 4000 mba evitena le dumping salarial tsy mety an'izany nefa ny aty Alemannika Suisse miteny allemand satria aty raha vao asinao ino zany SMIC zany hoe salaire farany ambany de ny entreprise rehetra tonga de maka référence amin'iny hoe zao salaire minimum zany hoe 4000 de 4000 nomenanao ny inona asanao de omena 4000 fa zay tsy mila SMIC zay aty amin'ny état misy anay aty fa aleo ny anay libre rehefa libre liza de am'izay fotoana zay misy concurrence de ny patron am'izay zany ohatra hoe tonga eo zany électricien de omela 4005 de neo misy afaka miproposer reo tena za tena melaka électricien sy toetoa de alors agnaty 5000 de miakatra ho azy le karaman'ny électricien fa tsy voatery 4000 de zay anao le masana hafa le intérêt isaky ny canton na hoe isaky ny état moa zany isaky ny état de zay no mahatsara an'ireo samy manana ny étany samy manana ny loany samy manana intérêt fa rehefa misy intérêt national ohatra ny hoe resaka hoe loi libre circulation accord bilatéral entre ny Suisse sy ny ina moa sy ny européenne hoe libre circulation ny piasa zany zay européenne piasa Suisse de libre mandeha miasa de ohatrany koa ny Suisse afaka miditra amin'ny marché recherche scientifique en Europe sy rehetrarehetra de rehefa zay no discutena de amin'ny Suisse ray manontolo no mifidy an'izay lalàna zay de ahoana ny tena mahatsara ny système Suisse de ndao aratsika décortication ino de teo état fédéral pouvoir centralisé de ny mahasamy hafa ny Suisse de zao ny personnel politique faible fa ny pouvoir peut
personnifié zany hoe aty tsy ny olona mihitsy ohatra hoe Andry Rajoelina malaza be na gouverneur ihany na député ihany malaza be fa aty ny pouvoir no ny pouvoir zany ahoana moa zany filazana zany taraiky be ohatra nazavany iny hoe personnalisé tsy de olona loatra zany ny tompona zay le izy last toezaka ty le tena teo hoe tsy confédération ntsony Suisse fa mitazona an'izay tradition zay izy ty itiana moa zany démocratie sy direct ty no ina moa zany le no tena mahasanafa ny Suisse hoe ny vahoaka no tompo ny fahefana rehetraretra aty Suisse tsisy haute cour constitutionnelle tsisy hoe tapahany haute cour constitutionnelle zao fa rehefa zavatra constitution raha ohatra tia hanova constitution ohatra ny Andry Rajoelina io de ny vahoaka afaka mandrava an'le constitution fa tsy voatery hoe zalahy zany hoe député mifidy hoe milatsaka ndray Rajoelina am 2028 aty tsy zany fa ny peuple afaka miteny non tsy mila an'izany zay fa tsy miandry andreo député reo zay le vote populaire neutralise les envies du coup de force du gouvernement tsy manana ina moa zany tsy manana poids mihitsy aminazy ny politique fa ny vahoaka ny tena manana pouvoir rehetraretra de pasteurisana ihany raza ay le peuple souverain en Suisse le peuple est au cœur du pouvoir politique. Il est la suprême autorité, le souverain, il peut avoir son dernier mot sur les décisions politiques. Zay zao mahasanafa be la Suisse satria raha ohatra ka namboatra ino zany infrastructure ataontsika kianjam-barea de antanina vahoaka ilainareo ve ty inona ny impact amin'io inona no tombontsoa azo nareo amin'io inona ny inona moa zany ny point négatif asaitra rehetra ny hevitry ny vahoaka na antanina ohatra hoe base filiale de ny hevitry ny vahoaka ny Suisse ny manany ina moa zany ny Suisse ny peuple no manana pouvoir ino moa zany suprême autorité amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe Andry Rajoelina manapaka fotsiny anao colisée ao amin'ny rovo toy izy fotsiny manapaka izy de tsisy afaka miteny ny vahoaka zany fa mitazana fotsiny anao téléphérique izy tsisy ilan'ny vahoaka malagasy téléphérique raha mantanina ny hevitry ny vahoaka fa amin'ny gouvernement ohatrany Andry Rajoelina de tsy manontany vahoaka izy fa zay ataony fa ty Suisse vahoaka daholo mandeha manapaka ilaina na tsy ilaina atao na tsy atao mila an'izao zay ngamba izy fa lasa lava be fa 18 minutes zao fa raha ohatra ka mbola tiana toizana le fakana politika indrindra mikasika ny état fédéral de toizatsika manaraka sura daholo